Oaisitsika ianao hoe izy mifijery ka azy a amintsika amin'ny teny zao any Grand Sud ary ny zavatra hitranga eo a ny fahafantarako ny zavatra nisy rehetraretra teto Madagasikara anthropologiquement mbola état unitaire io hitsangana manaraka eo io. Misy mission zany, misy mission sady enjana be no misy risque de tsisy olona miteny taminao hoe ataovy le mission fa ela zany miteny hoe ny rahan'i Jesosy ela hanao an'le mission, i rahan'i Jesosy aloha alohan'ny mission a tsisy olona mihitsy miteny taminao hoe ataovy satria de toute façon ela tsy préparé akory tamin'le izy, ela zany tsy fantatry lala izy, ela tsy nianatra momban'le zavatra ho atao fa tonga avy any la de hoe alors rangahy ataoko le mission fa ina moa zany rahan'i Jesosy de ny olona moa zany gagagaga ihany tamin'ny voalohany fa hoe raha ny rahan'i Jesosy le ry a de pourquoi pas de VDV any moa zany salasala de fa nisy ny cause tena lery tena fanavotana alao lery anao fa rehefa tsy mety 2 volana de eo nareo vao micause fa sy alao lery zany anao zay ny ataony akamana nanao an'le mission de jerena amizay zany misambaditaka any le izy tsy hita any zay marina am'le mission de misy mifofo arany any lery, misy mifofo am'le fanaovana an'le mission zany a misy mifofo olona firy zany saika hamono an'le ry atraminy hoe kofa boiny aniana tamin'le ry promotion an'le ry zany a andeha hamono an'le ry de tokony bagaga ihany zany hoe fa manina moa zany ny olona ifofo ny ain'le ry a manina atraminy kofa boy akama be ray promotion no ifofo ny ain'le ry de magaga zany fa hoe iraky Jesosy le ry a fa Jesosy tsy niaro am'le ry a tsy niaro an'le ry am'le ry fofona ny olona ny ain'le ry de gadrain'le ry bandy akama be akaiky be promotion bandy nanavitra le ry taloha tany a nanavitra ny ain'le ry taloha tany de isondreo zany le bandy nanavitra ny ain'le ry taloha tany ray no amono an'le ry fa maninona tsy hay hoe ina ny antony de gadrain'le ry le bandy io de misy ina moa zany olona isan-karazany tany amono an'le ry daholo tsy efa olona efa 10 zany zay zany a no migatra satria amono an'le ry hatraminy olona avy any andafy any tsy haina hoe isa zany vazaha frantsay inona amono an'le ry daholo de nefa le mission tsy andrasa le ry vola fa le karaman'le ry taloha ihany zany no ampiasain'le ry hoe karaman'le ry taloha tamin'ny asa le ry taloha fa ty mission ty tsy andraisa le ry vola de zao le ry menomenona hoe tena azo fijaliana be nge napetrako Jesosy amiko ty tena mitambesatra be tena azo fijaliana be zany hoe tena mitambesatra be mafy nge zany azo fijaliana zany zareo Jesosy raha zanak'Andriamanitra Jesosy tsy nazaka ny azo fijaliana fa tena lanjaina le la croix de nenjera tery amin'ny ino zany chemin de croix nenjera de avy eo ny maramila romana raha niteny tamin'olona nanino mandeha teo izy tsy bandy pakakitaisa izy mpanjony le bandy iny tenina hoe mba ampio rangaty le rangaty fa tsy zakany le azo fijaliana tsy zakany Jesosy nefa Jesosy manana force Andriamanitra Jesosy tsy nazaka le azo fijaliana de tena etsy Jesosy atao zay de nisy bandy nanolo an Jesosy nitondra an'izy de tonga tary de tena miteny Jesosy tahy be le azo fijaliana mangeja loatra reny zodrany akazo Jesosy zany tsy mazaka le azo fijaliana de ty le bandy le resatsika ty azo fijaliana an'le ry tena mazana be le mission olona efa nisy folony amono an'le ry fofony ain'le ry fa le ry tsy miala tsy azoko ary Jesosy koa nanome an'le ry azo fijaliana le azo fijaliana hoe ty zany lalanjao nefa raha misy fofony ain'le ry tsy Jesosy miaro an'le ry
filiry any no miaro tena hatrany misy drone any ambony be le ry zany matory ao an-trano matory ao an-trano le ry miaraka amin'ny vadiny de misy drone ianao zany miazoazo ry aminany drone tsy ahy iny zany hoe tsisy anjely jesosy mamiambina an'le zany mba misy anjely archange Gabriel na archange Michael na archange zany miambina an'le ry zany am'le matory mba mijorojoro eny miambina le ohatry zao fa inona moa zany olombelona any miaro le fa misy sao nampalaoviny jesosy nampalao le de efa miletaky le ry zany am'le hazo fijaliana miletaka ile amin'ny hazo fijaliana de ny jesosy tsy maro le ry amin'ny drone tsy maro le ry amin'ny bandy firiny de amono an'le ry fa gadragadra le ry daolo bandy amono zao fa le tsy fametraka fanontaniana hoe vanio moa ty bandy eko mamono anahy ty amono anahy fa le mifikitra mafy am'le mission ka raha ohatra jesosy nanome an'le mission manina jesosy tsy miaro an'le ry azo lisa le pasy ohatra zany koatran'izay nitenenina hoe rafitra aloha le système mihitsy tsy mety misy zavatra tokony harodana de manangana zavatra tena hoe mampety le firenena mampety n'le vahoaka malagasy mampety atsika menakavy ary zay le tokony iraisakina zay iraisana ina zay le tsy tokony isaratsarana averina ihany afaka tsy mitovy fijery fa miombina afaka tsy mitovy hevitra fa tsy miady fa le tombontsoa iombonana nyjerena satria izay le soa iombonana zay mihitsy eny noho ny potehana hanika samy tia tena samy tsy mijery afa-tsy ny an'ny tena averiko hatrany hatrany sambatra ny vahoaka malagasy manana nyreo mpanao politika ireo le lakotsiny be dehibe ny olona tonga de sarongatra mihitsy maino zany tenin'ny renjato zany ina koa zany resahany sokobe nrenjato zany tena sambatra samysambatra ny vahoaka malagasy manana nyreo mpanao politika ireo satria raha ohatra nge ka anao fahoany nge ny fanaovana politika eto Madagasikara ohatrany Kabila zany ohatrany zava-mitranga tamin'ny Idi Amin Dada tamin'ny Ouganda zany hoe fanongana ny mpianakavy mifanaikitra sofina lasa cannibalisme tena va eto Madagasikara tsy zany na mafy be taky ninona azy ny hoe zay tena tsy tia merina raha ohatra zany varatry ny mosiny no resahany ny antony de tsotra misy ara-tantara be dehibe tafiditra ao anatin' zany tamin'ny andron'ny Radama premier de nanao fairano an'ireo le faritra Antakarana sy ny Sakalava tsy miety ireo de manjary lasa nisy niteraka lonilony kakay ao anatin'le raharaha zany fa rehefa tena dinienao zany nandeha nanao propagande ny président Ravalomanana tamin'ny 2001 tany De Gaulle namakilay an'izany De Gaulle zany fa mafy zany ny tena atao hoe mafy raha mbola hoe fanazava-kevitra fa nanaiky zany ny Antakarana sy ny Onjaty hoe ay ve zany de mifanazava zay nge le grand zany hoe tsy ampy zany le serasera ao anatin'izay vahoaka malagasy any raha tsy maro bokenitsika de isy zavatra ikirotana be eto am'ty Madagasikara ty tsy maro bokena zany hoe may ono ny rova zao hoe misy provocation hoe zavatra efa mitranga hatram'izay no ohatra misy de hita mihitsy hoe déstabilisation zany ao anatin'le raharaha ary no tena olana ao anatin'izay lafin'izay isorako be dehibe amin'ny fanjakana malagasy zany am'lay nirapelé à l'ordre ny ambassade ny France eto Madagasikara hoe tandremo fa misy metraketraka ary mampiseho zany règle d'usage zany règle d'usage diplomatique zany mampiseho zany fa tena manana ny fiandrianana zany le fanjakana malagasy iny le persona non grata voaresana zao fa izay resanao zay ndreny fa raha ohatra zany ka tsy manao an'izay tsika de no tena problème zany de ny alternance eto Madagasikara 1896
verina frantsay tanteraksika ary io frantsay io nge tena milaza amitsika fa miandro koa maina fotsiny hoe iverina amin'ny frantsay madagasikara ty zarany arange madagasikara